Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha nisy sary azo tamin'ny zanafolana tamin'ity an'ity mitoetra hatrany aloha zany ny heritrandro sy ny orana ho an'ilany atsinan'i Madagasikara izay teraky ny avaratr'aza fa ny alatsinainy kosa indray dia andrasana ny fandalovana renirahona ao atsimon'i Madagasikara ao ary mamaritra ny toetry ny andro amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy mety azo vahana ihany koa amin'izay andron'ny alatsinainy na fiandohan'ny herinandro vaovao izay ny orana tandrifin-drahona ho an'ny avoatany ary ny maripana kosa indray dia midina aloha zany raha ny maripana ambony indrindra ary misongadina kokoa izay ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinan'i Madagasikara manomboka ny talata anoany no hitantsika rehefa avy eo moa ny tena makasikasika an'izay fa raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ary no jerena ho an'ny rapiso alahady dia misy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy vao maraina manomboka any amin'ny distrika Nantalaka hatrany Taolagnaro zany mety mbola maneritra ny andro ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany fa misava kosa izany rehefa atoandro miamalefaka ny tsiokan'ny avaratr'aza noho ny fanantonan'ilay renirahona hatrany moa no anton'izay ho an'ny ilany andrefany Madagasikara kosa indray dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapiso tolakandro misy ny orana tandrifin-drahona ho an'ny distrika Nantalasy ny any amin'ny faritra Ambatsoa mety ahitana an'izay ihany koa ny faritra Atsinanana mety mbola arahina herika ny takariva ho an'ny faritra Alaodramangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofiapa ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka aloha ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina 7 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy kosa indray dia manodidina 17 degré celsius ny maripana ambony indrindra andrasana ary ny tapany avaratra andrefana no misy ny mafana indrindra hatrany izay mahatratra hatrany amin'ny 20 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Sofia ny alatsinainy kosa indray dia andrasana ny orana tandrifin-drahona ho an'ny avoatany mety ahitana an'izay ny faritra Vonolava, Itasy, Vakinakaratra ny atsinan'ny faritra Monomania, Matsiatra ambony sy Iorombe ary mitatra any amin'ny tapany atsimo atsinan'i Madagasikara izany orana tandrifin-drahona izany ho an'ny tendrony avaratra Madagasikara ihany koa dia na Sofia sy ny faritra Sava, Ambatsoa dia mety ahitana an'izay orana tandrifin-drahona izay manakaikikaiky ny distrikany Vatomandry sy ny Andidiavilany koa dia mety ahitana tandrifin-drahona mandalo amin'izay androny alatsinainy izay ny ambiny kosa dia maina ny andro na dia somary olalovan-drahona ny faritra Analamanga sy Alaotramangoro ary ny faritry Vatovavy raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alatsinainy izay dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimon'ny nosy ny any amin'ny tapany avaratra andrefana dia miakatra hatrany izay maripana izay ary mety ho tonga hatrany amin'ny 30 degré celsius no hitantsika any amin'ny faritry Sofia ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray ary maranantsika azy dia somary mbola mitoetra ny orana tandrifin-drahona ho an'ny faritry Vatovavy, Fitovonantsy ny any atsimo atsinanana ary koa ny distrikany Taolagnaro mety mbola ahitana an'izay ihany koa manakaiky ny distrikany Maroantsera sy Antala ny tolakandro kosa indray dia mety miverina mandraona ny andalana ny andro ho an'ny faritra Analamanga, Alaotramangoro sy ny faritra Atsinanana ary koa ny ilany atsinanan'ny faritry Matsiatra ambony sy ny any amin'ny faritry Iorombe ny ilany andrefan'i Madagasikara moa dia maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay manomboka midina ny maripana ary mety ho tafiditra hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny tany atsimo Madagasikara sy ny morontsiraka atsimo atsinanana ary ny avoatany kosa indray dia tombanana midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny faritry Matsiatra ambony, 13 degré celsius ho an'ny Analamanga ary 15 degré celsius kosa ho an'ny faritry Vakinakaratra ny morontsiraka kosa indray tsy dia misy ny fiovana 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mahery ny 13 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny talata izay hatrany dia izay indray ny meteo tamin'ity an'io ty raha mpisy ndray manaraka veloma tompoko.